ny iranaratsika zao dia iranjakatiana ny lohateny niova tonalité de majeur. OK. Les versions anaratsika zao de version amin'ny coulisses en TV+ raha jerenao iny de hitanao ny mahasamihafa azy amin'ny version originale le intro somary mitohy kely de ho ampianariko eto daholo izy. OK. Alors tonga de tomboka fety mon l'intro misy phrase ohatran'izao fini. Iny, OK. Manomboka eto amin'ny 10e case tsika. OK. G majeur 7 de jereo le diagramme amizay tsy lava be ny fanazavana. Jereo ny tanana droite. Zay. Zany le deuxième corde, première corde ny tena tendrena aty ambony aty. OK. De rehefa maketo amin'ny 9e case de mitendry F dièse mineur 7. Zany. Rehefa. OK. Première corde, deuxième corde. De rehefa maketo amin'ny tazominy ny pose-ny tanana iny de maketo amin'ny 7e case de lasa E mineur 7 le accord. OK. Eto amin'ny deuxième case, deuxième corde eto ingaina le izy. OK. OK. De rehefa maketo amin'ny 5e case afaka asina barre raha tianao A majeur le accord na tonga de le 5e corde ty tendrena. Zany. Zay ny manaraka ty A majeur ty. De rehefa D majeur. OK. De asina flirana. D sus 4 si D de rehefa D sus 2 de miverina D. Jereo tsara le tanaka. OK. De rehefa aveo eto misy akoro anaky efatra. Tendrena aloha le A zany tokony hoe A majeur fa A fotsiny tendrena le basse eto amin'ny 5e corde. OK. Zany. De rehefa mitendry E mineur ianao eto amin'ny 3e case manomboka. Intero. OK. De rehefa tazominy ny pose-ny tanana iny ty zany E mineur miaraka amina basse na tazomina ny pose-ny iny de mandingana case anankiroa ianao de lasa ato amin'ny 5e case de lasa F dièse mineur miaraka amina basse na A. OK. Zany. OK. De rehefa aveo mandingana case roa ndray ianao fa miova amizay ny pose-n'le fitendry. OK, ohatran'izao. De mifarana G miaraka amina basse na A ty G ty. OK. D E F G. OK. De miaraka amina basse na A. Zany. De rehefa afaka ampiarahana iny de manao ohatran'izao. Basse. OK, zay. Ty tendreny intelo. De rehefa ty tendreny indroa. De ty G miaraka amina basse na A ty tendreny indray mandeha. Zay. De zay le intro amin'ny original raha menao ny le version original nareo. Fa le version amin'ny coulisses en TV+ misy toy an'le izy de ny ataon'zareo mitendry ny accord ampiasainy eo amin'ny toniny izy. OK. De ho atoroko anao eto le izy de iny ihany moa rehefa miverina any amin'ny toniny. D majeur ny anomboana azy. OK. Jereo tsara ny tanako droite. OK. De rehefa makato amin'ny A fa miaraka amina basse na D any. Jereo tsara ny tanako anankiroa reto eto amin'ny 2e corde sy 3e corde any. OK. De rehefa makany amin'ny G majeur mijanona basse na D any. OK. Jereo tsara le pose-ny tanana sy le diagramme. OK. De rehefa miverina makany amin'ny A miaraka amina basse na D ndray. OK. Zay.
iny zao raha mirany tonony izy dia mitady efa maro loatra ny singara laniko. Zay dia rehefa eo misy akoro anaky 5 misesy D majeur dia rehefa eo ny akoro manaraka A miaraka amina basina C dièse, ty zao A dia miaraka amina basina C dièse atao amin'ny 4e case. Ok, dia rehefa eo B mineur eto amin'ny 2e case. Ok, rehefa eo esorina le tanana le basse ty ampidinina kely ato fotsiny dia lasa B mineur miaraka amina basina A. Ok, dia rehefa avy eo rehefa tapitra zay makany amin'ny G majeur 7. Ok, zay rehefa tsara ny diagramme ohatran'izao mihitsy ny ataony zakatina rehefa miteny an'ilay amin'ilay live izy raha ohatra hoe sarotra be manakatra ny tia dia avelo fotsiny. Ok, fa ohatran'izao izy dia rehefa eo rehefa eo maka atao amin'ny 2e case dia F dièse mineur 7 mitendreny dia ny fomba fitendren'ilay F dièse mineur 7 mitendry ohatrany A majeur ato ianao dia rehefa eo miaraka amina basina F dièse dia zay ilay F dièse mineur 7. Aloha iray kely ty rehefa mba ho hitan'ireo ohatrany anao fandeha nefa makany amin'ny tonony satria mitovy ihany ilay akoro araka ny tenegniko teo. Zay dia rehefa eo amin'ilay F dièse mineur 7 ny alina tsy ahitako toriko eto zao tsika F dièse mineur 7 tia le teto iny ihany fa ampidinina fotsiny ny basse maka atao amin'ny B zany F dièse mineur 7 miaraka amina basina B. Indraindray izy ty afaka antsoin'olona hoe A majeur miaraka amina basina B fa mahatonga anazy nataoko hoe F dièse mineur 7 satria mitendry an'ity première corde ty koa ianao bara misy bara. Ok, F dièse mineur 7 miaraka amina basina B. Dia rehefa avy eo misy ohatran'ny passage kely manao ohatran'izao iny A mineur 7 zany A mineur miaraka amina basina B ohatran'izao zao ny A mineur. Ok, dia miaraka amina basina B izy tsindrina fotsiny ty tendreny ty basse atao amin'ny 5e corde ty. Ok, dia rehefa avy eo indra mandehany iny tendrena dia maka atao amin'ny A sus 2 miaraka amina basina B. Dia mahasamihafa ny reto sy le A sus 2 ingaina fotsiny ty note atao amin'ny 2e corde ty zay fotsiny mahasamihafa zany. Ok, zay somary jazz zay moa ny akoro ampiasain'zareo amin'ity. Dia rehefa tapitra zay ao amin'ilay intro miverina indray le passage le ohatran'izao. Ok, fa tsy makany amin'ny D fa misy G mineur 7 miaraka amina basina C iny 3e case dia barenao daholo avy eto amin'ny corde 5 hatramin'ny corde 1. Rehefa avy eo misy passage zay eo amin'ny akoro anaky 10 tsy nasiako anarana moa izy fa manjary manalava an'ilay zavatra fotsiny fa ny ataonao manomboka eto amin'ny 4e case ianao dia manomboka eo amin'ny 4e corde hatramin'ny première corde barena tendreny indra mandeha dia rehefa eo tazominy impose iny dia maka atao amin'ny 3e case. Ok, dia rehefa eo makany amin'ny 6e case dia rehefa eo 8e case dia rehefa eo 10e case. Ok, averiko iny rehefa live izy ohatran'izao dia rehefa eo zay. Ok, dia rehefa eo izy alohan'ny makany amin'ny tonony tendry an'ilay akoro hitantsika eto.
ohatran'izay fitendriny azy dia mahasamihafa an'izay sy le fomba fitendrentsika anazy tamin'ny voalohany iny ty tendreny intelo zany basa aloha intelo dia eto indra mandehany reveo tendreny indra mandeha koa ny ato G miaraka amina basina A ok zay dia manomboka amin'izay ny tonony io moa efa nasehoako anareo ihany fitendrenan'ny ankamaroan'le tonony teo hatreo amin'le hoe laniny ady-tsaina aminao azavady tsy ahitako toroko dia reveo mitohy le hira mamarana an'le tonony voalohany izy E mineur eo le miandry ny maraina ahitananao miandry ny maraina E mineur ahitananao A sus 2 ok dia rehefa mamarana an'le tonony voaloha A augmenté ok ty F ty mahatonga anazy augmenté satria le 5e note ny A majeur E ampiakarina demi-ton dia zay lasa F dia zay mahatonga anazy A augmenté dia mifitendran'le A augmenté basse dia reveo ty midina ty amin'ny corde 3/2 no atao amin'ny deuxième case dia reveo ty première corde ty amin'ny première case ok zay dia jereo le diagramme dia makany amin'ny tonony faharoa izy mitovy daholo hatreto amin'le hoe ok fa rehefa mamarana an'le tonony izy miova ny accord dia misy ohatran'izao dia zao tsika G majeur zao dia reveo F dièse mineur 7 mbola barena daholo ny deuxième case dia reveo E mineur ampakana Fi A majeur anao D majeur zaho mbola pakana Fi anao ok dia makany amin'ny fiverenana amin'izay dia eo amin'ilay novainao eo amin'ilay noa F dièse mineur miaraka amina basina C dièse ohatran'izao zao ny F dièse mineur eto amin'ny deuxième case ok fa basina C dièse tiany C dièse zao ty atao amin'ny 4e case ty ok dia zany hoe tendreny ohatran'izao fotsiny B mineur dia zay ny fomba fitendry azy reveo G majeur 7 lay fifankatiavany mitovy ihany dia reveo E majeur novaina mitovy ihany fomba fitendry dia eto misy zavatra hafa tendreny fa tsy henoko tsara le izy zany zay heninao ny tendreo fa tsy nasiko accord amin'le tondro-peo satria tsy haingo tsara inona ny zavatra tendren'le riorianan'le E eo tenatenan'le E sy le A majeur fa rehefa tapitra le E majeur iny novana lay fifanarana A majeur dia reveo makany amin'ny D majeur novaina ok D majeur dia reveo A mineur zay fitendrena azy dia reveo miverina D majeur novainako ny fiainako ok dia okitoatoa G mineur 7 miaraka amina basina C efa hitantsika tany amin'ny intro ty barena fotsiny le 3e case manomboka eo amin'ny 5e corde ok dia amin'ilay déone indray iny D miaraka amina basina A zay mihitsy fitendrena anazy zay refa tanako droite dia reveo A majeur dia rehefa tapitra zay dia miverina any amin'le intro indray izy ok dia ny tonony fahatelo mitovy amin'le tonony taloha eny fitendren'le mitovy amin'ny tonony faharoa zavady mitovy amin'ny tonony faharoa ny fitendry azy
fa rehefa avy ohatra misy improvisation zany ataony zalahy rehefa tapitra le eto G majeur fa tsy de okay. Zany rehefa tapitra le A de G ny tele G A miaraka amina bassina G A miaraka amina bassina G raha tsy tianao fion zay de A majeur fotsiny tendrena de eo am'le la 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 F dièse mineur 7 la 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 iny B7 fa miaraka amina bassina F dièse zany reveo B7 de am'le parara 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 E mineur parara 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 de reveo D miaraka amina bassina F dièse zay ny eny koa raha maheno zavatra hafa ianao de zay heninao ny tendreo okay. G majeur reveo A majeur D majeur ok avereny le vidéo raha tsy mazava anio de rehefa miverina makany amin'ny fiverenana izy de rehefa tapitra ny fiverenana mamarana le hira am'izay izy le mitovy am'le intro iny any de reveo faranana B majeur atao amin'ny 7e case ok zay ok eny ary aloha fa de mazotoa